Miaravantsika rehetra indray zany tafaraka ao anatin'ny fandaharana kireoreoka amin'ity anio ity faharoambaroapolo ny volana jiona taona enina amby roapolo amby roa arivo miaravantsika rehetra miaraba ny ekipa rehetra ihany koa any ambadika any ny ato amin'ny télé sy ny amin'ny radio any ihany koa iaraksika ao anatin'ity fandaharana ity vaovao ny fanatanjahantena maromaro satria misy final maromaro resantsika ao anatin'ity fanatanjahantena ity eny rugby moa zany no resantsika ao anatin'izay final izay dia izay no arahantsika sy tonga hatrany amin'ny jeu vidéo tsika ao anatin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay aza misaraka aminay ara daoary matotra asika tao anatin'izay fiarabana izay dia amin'ny tapany fidirana ao anatin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay somary matotra ihany koa top 20 no anoizatsika anomboatsika ny fiarahana ao anatin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay tafiditra ao anatin'ny lalao famaranana ny lalao maly teny amin'ny kianjany Maki andotam-pianaka izay ao anatin'ilay baolina lavalava top 20 izay lalao teo amin'ny Rosa atao madinika sy ny RCA Anosy Be izay lalao famaranana izay izay mandresy amin'izy ireo zany hoe finalista zany ny voalohany zany dia miakatra top 12 ny faharoa kosa dia misy ny lalao match de barrage zany atao amin'ny laharana faha 12 anatin'izay top 12 izay dia ny laharana faha 12 ny top 12 moa zany tonga dia mivarana ny amin'ny top 20 izay nisy ihany koa ny sisy ondresaka hoe ndoranga avadika top 14 le top 20 le top 12 azafady dia hatreto aloha zany ny filoha mbola tsy nanamafy an'izay fa ho hitantsika eo ny toy an'izay fandaram-potoana sy ny tety-andro ny fédération izay raha tsika mikasika an'izay miaraka amin'ny filohan'ny top 20 isika. Tafiditra amin'ny lalao famaranana ny baolina lavalava top 20 tao amin'ny kianjany Maki antotam-pianaka ny 1 Jona. Lalao goavana teo amin'ny Rosa atao madinika sy ny RCSA Anosy Be. Lalao natao tamin'ny 3 ora tolakandro. Fa mialohan'izay dia nisy match de barrage sy ny match de 1 vehivavy. Ity lalao famaranana ity moa dia efa tokony vitaina tamin'ny volana mialoha. Saingy noho ny antony maro dia izao nihembotra izao ka vita soma tsara ihany. Tsapa fanasarika olona maro ity lalao ity. Satria tonga maro ireo mpakafy baolina lavalava ary tsy diso fanantenana izy ireo tamin'ny endri-dalao naseho an'ny ekipa tsirairay avy. Izay ekipa mahazo ny lalao famaranana dia miakatra top 12. Ny faharoa kosa dia manao barrage amin'ny laharana faha 12 ao amin'ny top 12 ary izay farany amin'ny filaharana kosa dia milatsaka top 20. Laza ihany koa ny filoha fa mbola mijanona ho tetikasa ny fanovana ny top 12 ho lasa top 14 satria mbola teboka marobe no jerena amin'izany. Tsy ampy lalao fitsapana ireo ekipa ireo ary misy fiantraikany amin'ny letany mpilalao izany indrindra moa ny fitsapam-pahaizana iraisam-pirenena. Noho izany dia ilaina vahaolana aingana eny amin'izany. Manana vahaolana amin'ny vatana ny fédération amin'ny fiantsonan'ireo mpilalao rehetra izay milalao eto an-toerana sy any ivelany ary atambatra ny fahafiatsehana sy ny fampiasam-batana. Raha tanteraka izany dia tenena fa hiakatra ny letan'ny baolina lavalava malagasy. Mbola dievitra be satria le izy tsy akakarina vatany. Fa raha hitantsika nelanelany ireo top 10 ireo dia mbola misy 60 points de différence dikan'izay misy elanelana le fahaizan'ilay club dia tsy hoe akarina fotsiny nefa ho tanterina amina skôry isan-karazany ka eo mbola mila dinihana tsara izany hoe tsy manamafy an'izay moa nefa tsy afaka mbola manapaka hoe 14 sa 12 sa 8 satria raha manaraka ny lalao ny top 12 isika dia hita hoe misy elanelany le club misy elanelany club avalo eo zany mitovitovy efatra aza ny tena marina dia sahirana ihany raha hoe atao 14 indray lasa misy club fakana point fotsiny. Niveau zany tsika moa zany tsy mba manana rencontre international ho an'ny club dia mazava ho azy fa ny club eto toerana ihany no mifaninana mety atao hoe mivoatra araka ny zava-misy ihany satria ireo dia manaraka lalao iraisam-pirenena daholo mivoatra ihany kanefa tsy ampy andrefesana ny niveau international. Misy zavatra maromaro moa zany eo ny haben'ny vatana eo ny FIFA rencontre isan-karazany any no atsapana hoe mivoatra ve ilay rugby. Ny solution aloha ny hitan'ny fédération anankiroa zany no envisagé solution envisagé. Voalohany indrindra aloha dia ny fiantsona fandefasana fanasana ho an'ireo mpilalao-tsika rehetra any ivelany satria any dia manana mpilalao isika vaventy mbola misy olana kely moa eo amin'ny hoe ahoana zany anaovana prise en charge any zareo. Solution faharoa moa dia fanaovana lalao interligue
satria nany amin'ny vatana zavety fa ny olana kely dia ny vatana misy any fa le teknika mbola mila tsaraina be dia be indrindra eo amin'ny défense. Vitiny top 20 fa andao ivadika kely amin'ny section ny vaky ny dinina indray satria raha hoan'ny section izay dia tena hoe maro be ao anatin'izay tontolon'ny rugby izay. Omaly ihany koa dia nisy ny lalao manasa-dalana lalao miverina izay natao teny amin'ny kianjany Malakama izay. Raha ny fandaharam-potoanan'izy ireo dia amin'ny 12 ny volana Jolay ho avy zao no atao ny lalaon'ny famaranana an'izay section vaky ny dinina izay. Dia ena larobia moa zany no fotoana ifanomezantsika ao anatin'izay pitiny baolina lavalava izay. Hoarantsika mikasika an'izay miaraka amin'ny filoha sy ny teknisianina ao anatin'izay section vaky ny dinina izay isika andao ary. No tanterahana teny amin'ny kianjany Malakama ny lalao manasa-dalana andro faharoa amin'ny section vaky ny adinina. Nizotra ampilaminana hatramin'izay ny lalao rehetra ary natoko tanteraka mpikarakara na ny ekipa na ny mpanohana azy ireo. Nisy ny lesoko ao ny filoha fa natao anatsarana zavatra ireny. Araka ny tety andro dia ny 12 ny volana Jolay no atao ny lalao famaranana section vaky ny dinina izay atao ao amin'ny kianjany Alarobia. Efa fantatra avokoa ireo ekipa hiatrika izany famaranana izany. Ary antenaina fa tsy handisy fanantenana ireo lalao ireo. Zava-dehibe ho an'ny ekipa tsiraray ny fahazahoana amboara noho izany dia samy ampiseho ny heriny sy ny fahaizany ireo mpilalao ireo. Indrindra moa fa ny paikady apetraky ny mpanazatra. Mbola namafisy ny filoha hatrany ihany koa ny tsy fahampian'ny kianja sy ireo fotodrafitrasa maro ka mampisy fetraky ny goavana amin'ny kalitaon'ny rugby malagasy. Lesoko aloha dia misy ny lesoko fa zany hoe tsy maintsy niezaka zany izahay namboatra ny zavatra rehetra tsy nety. Lalao ny demi-finale voalohany moa zany efa vita fa ny androany izay tanterahantsika androany dia demi-finale faharoa ary ireo no manao ny lalao famaranana izay ataontsika ataonay amin'ny 12 Juillet ao an-kianjana Alarobia. Dia misy kategoria anankitelo izay manao finale amin'io 3e division dia 2e division dia élite adio. Ny miandry ny famaranana zany i Rosia Tananjano 3e division contre AJS Akatso. Dia eo amin'ny 2e division zany mbola mandeha ankoroa le match fa i Sera Kamaso efa miandry fotsiny. Dia eo amin'ny première division Fizamia Itos efa miandry. Toizantsika ny vaovaon'ny amboarantsika kely any micro zao. Toizantsika ny vaovaon'ny fanatanjahantena ao anatin'ny PFL no anoizantsika anazy na ny Pro League. Afaka ilazana anazy avokoa zany rehetrarehetra izany satria dia nisy ny nanao lalao manasa-dalana tena niady tokoa ary efa mijery anazy ianao tena mitsangam-bola sady mangatsika ihany koa moa zany dia mitsangam-bola miaraka amin'iny ihany le izy. Isa rainy ohatra no nandresen'ny Ajesaya tamin'ny lalao mandroso an'ity lalao ity ny fandona tamin'ny disciple izy dia ny lalao miverina kosa nandresy rainy ohatra ihany koa ny disciple zany zany hoe isa mitovy zany ho an'ny isa mitambatra noho izany dia niditra tamin'ny fandakana ny tir au but zany dia naresy tamin'ny isa 9-5 ny Ajesaya tao anatin'izay lalao izay. Noho izany dia ny Ajesaya zany miatrika lalao famaranana. Dia nisy ihany koa ny lalao teo amin'ny CFFA sy ny LGK Plus fa tamin'ny lalao mandroso miverina dia nandresy tamin'ny isa 3-2 ny CFFA. Ajesaya sy CFFA zany no dona mafy be ao anatin'ity Pro League ity. Miarasantsika hoe iza ny tena ho champion amin'ity taona 2024 ity sy ny toam-pilalaovana 2024 izay. I Berni no iaraka amintsika ao anatin'ity resadresaka ity dia iaraka ihany koa tsika amin'ny staffny Disciple FC ny natonga ny hoe faresena inona ihany koa mety lesoka ary inona no fanarenana satria mbola misy ny tournoi hafa mety ahafahan'izy ireo maka ny amboara izay. Andao arahantsika mikasika an'izay. No tanterahana ny farany herinandro teo ny lalao manasa-dalana ny lalao PFL na ny Pro League. Ajesaya sy ny Disciple, CFFA sy ny LGK Plus. Lalao teo amin'ny Ajesaya sy ny Disciple no arahantsika tsary niady tokoa ny lalao ary saika nanafika avokoa ny rotota. Tamin'ny lalao mandroso dia ny Ajesaya no nitarika tamin'ny isa rainy ohatra. Ny lalao miverina kosa dia natafiditra baolina tamin'ny minitra farany ny Disciple FC tamin'ny Fabrice ka nisaraka tamin'ny isa sahala ny fitambaranisa. Niditra avy hatrany tamin'ny tir au but ny lalao ka tamin'izany no nandresena Ajesaya tamin'ny isa 9-5.
tapakila fahan'izy ireo miatrika ny lalao famaranana. Tao anatin'izany tir au but zany dia nisy ny tsy fifanarahana teo amin'ny mpilalao an'i Jesaia sy ny mpitsara ny lalao satria dia nisy ny sakana nataon'ny mpiandry Tsato-by kanefa dia nasain'ny mpitsara naverina izany noho ny tsy fanitsahan'ny mpiandry Tsato-by nitsipika. Raha ho an'ny CFFA Selzeko Plus kosa indray dia nisaraka tamin'ny isa 3-0 ny fitambaran'isa ka nandresy tamin'izany ny CFFA. Jesaia sy CFFA araka izany no hiatrika ny lalao famaranana. Nitondra ny fanehoan-keviny ny Berny mpiandry Tsato-by na Jesaia. Izy ihany koa moa no voafidy homme du match. Tsy natoky loatra ny fomba fitsarana izy ireo. Afa-po tamin'ny endry talao nasehony ho an'ny ekipany izy ary vonona tanteraka amin'ny lalao famaranana. Ho an'ny mpanazatra ny disciple FC kosa dia raisina ho leso ny renrehetra ireny ary tsy natao akivy. Mbola misy ihany koa ny fifaninanana mandandanja hafa ahafahan'izy ireo mbola mandrombaka amboara. Sarotra be misy satria baolina hafa mandeha ny famerenana ny sary iny dia hita tsara. Le izy niandry nandaka izy vao vao nandeha fa tsy marina zany. Efa iaraha mahita koa fitsarana eto tanàna zany. Hoana aloha zany le izy. Fanomanana ny lalao vonona zay natevina ny mahany Jesaia anay. Ny papilesiko angamba teo amin'le fitoropahana le manafangaro amin'le précipitation sy le vitesse de jeu dia lasa misy ratage be devant le but. Misy occasion maro ihany koa fa tsy eo amin'ny famaranana zany ny hitako hoe mifangaro le fahamaizana sy le hafainganana. Mazava ho azy fa lalana ray sisa dia kotika zany tsy maintsy mila hoe mandeha any raha te azo titre amin'ity taona ity dia mila manao triplé na effort quadruplé na raha. Toizantsika ny vaovao fanatanjahantena ny karaté no an'izantsika anazy. Rehefa nanao ny offny'ity karaté ty dia miverina maromaro mihitsy satria sarotra manonona an'le karaté zany. Tsy le karaté sarotra fa le tohany aoriana zany le Kyokushinkai. Zay zany le karaté ataon'zareo. Ity style karaté ity dia tena tsy misomonga fa tonga dia midaroka milako mihitsy ao anatin'izay style izay satria tena mamely mafy izy ireo. Eny karaté amin'ny ankapobeny moa zany mamely mafy fa tsy hoe misy misafo ny sasany fa tonga dia takany amin'ny firifany ihany izy rehefa tsy mahay mitandrina ianao fa ho an'ny style Kyokushinkai mialatsiny fa somary sarotra kely manona anazy dia anisany hoe mitady ny fahamarinana lavorary izy ireo anatin'izay karaté izay. Zany hoe ny tena marina ao anatin'ny arts martiaux ny tena nitandrahana tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 1970 zany no nanomboka noforonina ity style ity ary tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1970. Rinara-Kotobe Sensay no anisan'ny napiditra an'izany teto amintsika. Raha antsika ny resadresaka niarahana tamin'ny DTN na ny directeur technicien national zany miaraka amin'ny Sensay Rakotobe isika ao anatin'ity resaka ity. Ny Kyokushinkai dia style karaté noforon'ny Masotatsu Oyama tamin'ny taona 1970. Maître arts martiaux coréenne izy saingy mizaka ny zopirenena japonais. Ny teny Kyokushinkai dia midika hoe sekoly fahamarinana tsy azo lafina. Mikotrana mafy izy ireo, manaraka fitsipika ary rehefa miady tena mamely, tsy misy saritsarina. Maître Masotatsu dia tia hamorona karaté tena izy ary miasa amin'ny fiainana andavanandro, indrindra amin'ny fiarovan-tena. Ny paritaka aingana tao Japon ny Kyokushinkai ary nanomboka fantatry zao tontolo zao, anisan'ny napita fahaizana ihany koa i Madagasikara. Tafiditra teto Madagasikara izy io tamin'ny taona 1970 tamin'ny Sensay Rakotobe Rina. Reto avy ny FDB ny Kyokushinkai: fifanajana, fitsipika, fasahiana, fatokisa-tena ary indrindra tsy milavilefina. Nainga tamin'ny karaté toy ny karaté rehetra izy, saingy kosa nisy fanavaozana sy fanatsarana. Tanjona iray ny tratrarina rehefa miatrika fifaninanana dia nazahoana upon. Maro ny ankizy liana amin'ity taranja ity, noho izany mila fitandremana feno ny fampitana fahalalana. Toy ny arts martiaux rehetra moa ny Kyokushinkai tsy natao hisetrasetraina fa hiarovan-tena ary hetrehana fifaninanana, ary ny ankizy dia tsy maintsy misy fiarovan-tena miaraka aminy. Eny tompoko ny compétition zany dia point anankiray ihany anjehany. Manazo atao hoe ipon. Ny atao hoe ipon zany dia io adversaire anao tsy afaka manao combat tsony na hoe KO izy. Dia ny azahoana an'ilay ipon na misy ko anankiray to dia mipetaka dia milatsaka ilay adversaire dia vita ilay combat. Tsy afaka manao intsony izy ao anatin'ny 3 secondes. Na misy ny atao hoe wazari demi point. Zany hoe ny wazari zany latsaky ny 3 secondes izy mbola afaka manao combat fa hita hoe tena navoana azy le coup, le
le attaque nazo anazy zany tena mafy fa mbola afaka manao combat izy. Tratry indroa ohatran'izay ny adversaire dia maresy ny anankiray ho aza roa zany no manome hipon anankiray na tonga dia hipon iray. Ny fampianarana fianarana ny tena marina famarinana faratampony zany. Zany hoe ianao zany ao anatin'ilay art martiaux tena famarinana ny tadiavinao, tena ina zany marina ao anatin'ity art ity, ny tena marina zany rehefa miady ianao dia tsisy contrôler zany koa fa ny olona tena mamely tena midona izay ny tena izy zany dia izay zany no trandrahana atao anatin'ity art Kyokushinkai ity. Ilay izy moa zany amin'ny école anazy dia misy ny méthode amin'ny fampianarana anazy dia mitovy amin'ny sport rehetrarehetra ihany. Ianao hianatra amin'ny zavatra anankiray tsy tonga akory ianao dia hoe hianatra milomano dia tsy mpianatra rano fa mandeha tsikelikely ilay fampianarana. Efa misy méthode arahana, étape arahana dia manaraka an'izay ilay ankizy. Tsy hoe androany ianao akory vao hanao Kyokushin dia androany ianao tonga dia vakovava miala eto, mbola tsy nisy tato aminay fa mandeha tsikelikely ilay fampianarana. Dia ny ankizy mila tian'ilay izy aloha ilay ankizy dia manaraka tsikelikely an'ilay fampianarana. Ny combat atao amin'ny entraînement koa tsy misy KO zany fa le KO zany ampiasaina rehefa tena ilaina le izy ohatrany hoe légitime défense na ohatr'izany, fa na amin'ny compétition ny ankizy dia mbola manao protection, manao casque, plastron, coquille, protège tibia sy gant. Ao anatin'izay hoe karaté anisan'ny mbola tsy tena be mpalala kanefa tsy vitsy mpalala ihany koa, zany hoe eo amin'ny antonony eo zany izay karaté Kyokushinkai izay manana tanjona izy ireo, manana tanjona izy ireo dia tsy mety zany teneniko zany anaparitaka an'ity taranja ity ary mandrisika ihany koa ny rehetra zany ao anatin'izay fanaovana ny fanatanjahantena izay, satria sady mahasoa ny saina, mahasoa ny vatana izay fanatanjahantena izay, mahasoa ny ankohonana ihany koa satria nisy fotoana zany ny tranga anankiray le famille zany, ny fianakaviana zany mpanao karaté daholo dia nisy nanafika tao an-trano le jiolahy zany. Le jiolahy indray no saika maty tao anatiny tao satria samy mpanao karaté daholo izy rehetrarehetra, na ny dadany na ny vadiny na ny zanany telo lahy, dia noho izany tsara ny manao fanatanjahantena satria atahoran'ny mpanafika. Raha tsika ny mikasika an'izay miaraka amin'ny narindratsika président ny association ao anatin'ity karaté Kyokushinkai ity dahory. Manana tanjona ihany koa ny karaté Kyokushinkai ny fampahafantarana amin'ny fisiany maneran'i Madagasikara ary indrindra ny sy ny fifaninanana nasionaly sy iraisam-pirenena. Ho fantatra izao tontolo izao fa manana anjara toerany Madagasikara amin'ity taranja ity. Miantso ihany koa izy ireo ny amin'ny fiaraha-miasa sy ny mpiara-mombon'antoka ahafahana mampandrosa tsakany sy andavany ity taranja ity, indrindra mora toka misy ny fivoahana any ivelany. Mandrisika araka izany izy ireo ny amin'ny fanaovana fanatanjahantena satria mahasoso mahatsara ny fahasalamana ny fanaovana azy ireny, elina tsy ny karaté ary. Ny makasika ny projet Moko zany nataoko hoe nitetika asa dia miezaka ny association manaparitaka ny karaté Kyokushin eraky ny faritany enina. Efa misy faritany any, efa misy fanotanjona dia efa naparitahana anazy. Izahay moa no tena tanjona anay zany dia ny fahafantarany toka hoe ny mpiangaly izay olona liana rehetrarehetra na ny vahoaka malagasy ho an'ny karaté Kyokushin. Zay zany no anisan'ny tanjona. Ny tanjona manaraka koa ny ahafahan'ireo mpikatroka ao anatin'ny Moko zany, ny association Moko manao karazana fifaninana ny iraisam-pirenena. Zay zany tena isan'ny tanjona lafitezaka. Ny afatra moa zany dia Kyokushinkai dia art martiaux tena tsara ary tena mahasalama amin'ny vatana sady mitaiza ny saina sy ny moral koa. Natao any rehetrarehetra izy ity, tsy manavaka olona na efa mahazoazo taona ianao na mbola tanora na lehilahy na vehivavy na ankizy kely, mety amin'ny rehetrarehetra zany le izy satria tena mitaiza tsara mihitsy ary tena mikolo ny atao hoe fahamarinana amin'ny art martiaux, zany hoe tena miatranao iainanao mihitsy zany ny fahamarinan'ny combat. Échec no an'izantsika anazy, anisan'ny fanatanjahantena tiako izay échec izay. Eny betsaka no miteny foana hoe tsy fanatanjahantena ity zany fa tena fanatanjahantena mihitsy zany échec izany satria antony maro efa netana tamintsika tamin'ny tapabolana toy izao hoe inona marina mahatonga ny échec ho fanatanjahantena izay. Notanterahana teny ampasamadinika teny lalao ho an'ny échec natokana ho an'ny vehivavy monja, ary tsika zany raha nahay dia afaka ambana kely ihany koa. Eny antsika ihany moa zany ny vehivavy afaka nanao an'izay tato dia natokana amin'ny vehivavy satria omena lanja le échec zany, tsy natokana ho an'ny lehilahy le izy fa misy ihany koa ny vehivavy zany aty ary tadidio moa zany fa raha ny champion d'Afrique farany teo ho an'ny U14 dia vehivavy
malagasy no tompon-daka atao anatin'izay champion d'Afrique izay. 17 mirahavavy izy ireo niatrika an'ity fifaninanana ity. Tena le vehivavy aloha zany niatrika anazy fa tsy le sady lahy no vavy ao anatin'ilay zavatra efa somary famafao eto amin'ny firenena izay. Ho an'ny fédération koa dia efa manana tetikasa anaparitaka an'ilay taranja zany hoe isapatra zany dia efa misy an'izay fifaninanana izay tena tanjona zany dia hoe tsy eto Antananarivo ihany no fantatra ao anatin'ilay taranja fa ny any amin'ny faritra ihany koa manana talenta ao anatin'izay taranja échec izay. Raha tsika resadresaka ny fanaovana tamin'ny FIA izy moa zany responsable communication ao amin'ny fédération ny échec izay atao ary. Notanterahana ny sabotsy sy alahady teo ny fifaninanana échec izay nokarakarain'ny fédération natokana ho an'ny vehivavy izay natao tao am-pasamadinika. Natao ity fifaninanana ity mba ho fanomezan-danja ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena indrindra moa fa ny échec. Miisa 720 izy ireo nandray anjara ary sokajy rehetra tsy misy akanavaka afaka mandray anjara avokoa ny vehivavy rehetra. Ka natao système suisse zany fifaninanana izany. Efa miezaka mampiditra fifaninanana isapatra ny fédération mba hampisandrahaka ity taranja ity eraky Madagasikara indrindra ny fampiroboroboana ny any amin'ny faritra. Tombony lehibe ho an'ny mpianatra ny fanaovana échec satria mampitombo ny fifatohana, manatsara ny fomba fisainana, manampy amin'ny fitadidiana, mampisy faharetana tsy ho taitaitra, fahaizana mamaha olana, manampy amin'ny fahatokisa-tena ary indrindra ny fanekena ny fahatsoana. Nandiso ny fiheverana ihany koa ify fa tsy fanatanjahantena natao ho an'ny manan-katao ny échec satria afaka milalao izany avokoa ny rehetra fa tsara kokoa raha miditra ao anatin'ny vondrana ny ankizy ahafahany mahazo fampianarana tsara sy ahafahany mandray anjara amin'ny fifaninanana. Ty fifaninanandroany ity zany dia tournoi féminin ao anatin'ny calendrier-ny fédération. Ny fédération mihitsy zany ny organiser izy ity. Dia ny tanjona moa araky ny efa hitantsika tany anaty programme fédération tany any dia ny anosika ny vehivavy mihitsy hoe ohatry ny ahoana zany vehivavy manao échec zany zany promotion an'ny échec vehivavy zany izy ity ny tena marina araky ny hitanareo eto tena hoe vehivavy daholo zany le mpandray anjara amin'le tournoi androany zany. Dia zay zany tena tanjona satria amin'izao moa hitantsika fa efa mibetsaka mihitsy ny filalao échec amin'izao ary indrindra matetika lehilahy. Fa mitindra torak'ity zany tena hoe honneur ho an'ny vehivavy zany dia zay zany tena tanjona amin'ny tournoi féminin. Ary amin'izao tsika miteny zao dia ataoko hoe maneraky ny faritra rehetra eraky Madagasikara misy événement daholo sy anisan'ny zavatra ngeza be zay satria n'aiza zany zao amin'izao fotoana zao indrindra androany manokana be da be misy ny tournoi eraky ny faritra eto Madagasikara zany hoe natao rehetrarehetra tsy ho an'ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy misy ohatra ny any Tamatavy misy any Atsirabe misy hatrany Iorombe ary misy zany hoe be da be zany amin'izao fotoana zao dia efa projet efa mandeha fa tsy hoe projet ho avy. Dia zay zany izy ao anatin'izay fampirobona ny vehivavy fa ao koa zany fampiroboroboana mihitsy ny faritra. Tombony fanaovana échec moa zany dia tena maro be mihitsy satria izy io manko jeu de stratégie zany fa manampy antsika koa le izy eo antisipe zavatra eo amin'ny fiainana. Raha ohatra zany ianao hoe zatra manao zavatra taitaitra na maimaika dia ny échec zany tena anisan'ny zavatra hoe hanampy anao hoe miplanifie zavatra akoatr'izay ho an'ny ankizy ny échec tena be vertu be mihitsy satria any anaty école be da be zao fa be da be zany ny école hoe miadopte ny échec zany ao anatin'ny programme zareo mihitsy satria hita hoe mampivelatra kokoa ansain'ny ankizy le izy ary ny ankizy mianatra échec matetika mora kokoa mahazo an'ireo matière hafa zany hoe eo amin'izay lafin'izay zany be da be mihitsy zany ny tombontsoa mety azon'ny olona ray indrindra ny ankizy amin'ny échec. Zay moa zany araka le fiteny fahiny hoe ny échec zany jeu des rois sady roi des jeux zay mihitsy moa zany le fiteny ohatran'ny hoe ampanan-karena fa raha dinihantsika tsara tsy tena zay loatra ny fetrany fa io zany ny olona rehetrarehetra dia afaka miditra club daholo. Zay moa zany ny première étape idiranao amin'le tontolo moa zany dia miditra club zany tena ataoko arakaraka le club fa tsy hoe lafo be zany no miditra club zany. Farany dia ny e-sport na ny sport électronique no maranantsika ny fandaharana zany les jeux vidéo resantsika eo Tekken, Mortal Kombat, FIFA, e-football reo anisan'ny kilalao sady fanatanjahantena hiatrehana maneran-tany dia eto Afrika ihany koa anisan'ny efa tena manana ny toerany malagasy na ny mobile na ny console na ny PC dia tena mahaitsika malagasy tafiditra ao anatin'ny fanatanjahantena tokoa izy eo satria nahoana satria misy saina miasa ao misy rantsana miasa misy fifatohana lalina misy fandraisana fanapa-kevitra dia rehetrarehetra reo no mitambatra dia tafiditra ao anatin'ny fédération ny e-football ao anatin'izay taranja fanatanjahantena zay ny
e-sport azafady fa tsy ny football satria tafiditra ao daholo ny ankamaroany ireo fanatanjahantena ny jeux vidéo ireo. Hatreto aloha dia mbola manana olana izy ireo amin'ny resaka serveur satria raha nambaran'ny technician sy ny mpafantatra an'izy ireo dia serveur ny Afrique du Sud rery no ahafahantsika miditra amin'ny lalao rehefa amin'ny lalao online zany dia nefa somary mitsoka misy an'le ping sy le bug reny zany dia mety misy ola amin'izay ho an'ny mpilalao. Raha antsika mikasika an'izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny Mathieu izay izy moa zany dia vice président ny fédération ny e-sport izay. Dao raha antsika ny momba an'izay. Ny e-sport na sport électronique dia tafiditra somatsara ao anatin'ny fanatanjahantena satria mitaky fahaiza-manao toy ny fanatanjahantena efa hatr'izay. Mila mikotrana matetika ireo mpilalao mba hanatsarany ny fahaizany ary mety hahatratra ora maro mihitsy izany kotrana izany. Mila mifantoka tanteraka ihany koa izy ireo, mampiasa tetikady ahafahany mandresy, mahay mijery mpifanandrina ary mahay mandray fanapa-kevitra tsara. Mila kinga ihany koa mpilalao, mandray anjara amin'ny fifaninanana maro nasionaly sy maneran-tany i Madagasikara. Efa tsara toerana Madagasikara eo amin'ny sport indrindra moa an'ny eto Afrika ary matetika isika mandrombaka izany. Ny tekenina ny tena anjakantsika ary efa manana mpilalao andrarezana ny amin'izany isika. Maro araka izany ny fifaninanana izay natao eto an-toerana ahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana eran-tany. Miofana tanteraka ireo mpilalao malagasy ary misivana izay atao mialohan'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana maneran-tany. Asa toy ny asa rehetra toy ny fanatanjahantena mahazatra ny sport saingy mbola tsy azo lazaina hoe mavelona ity taranja ity. Manana tanjona ny fédération ny ampandray anjara ny Madagasikara amin'ny fifaninanana ambony indrindra maneran-tany toy ny e-sport Nations Cup na ny e-sport World Cup. Maro amin'ireo fifaninanana moa ny atao en ligne kanefa indraindray ratsy ny fampitandavitra amin'ny internet ka misy sasany amin'ireo kilalao na ny jeu tsy ahafahantsika mandray anjara. Madagasikara amin'izao dia ataontsika hoe misy raha eto Afrika ny resaka dia anisan'ny misandratra indrindra amin'ny resaka e-sport satria nahoana tenenitsika fotsiny ny jerentsika fotsiny ny resaka e-football mobile ohatra na e-football console. Ny football console tsika ao anatin'ny top 5 mondial, izany hoe ao anatin'ny ny 5 mahay indrindra eran-tany. Doublette izy io e-football console io. Mobile koa tsika amin'izao efa misandratra amin'ny resaka sehatra hafa satria ny sport tsy resaka fotina, basketina, jeu de fotina, basketina ohatr'izany fa mandravona an'ireo jeu compétitif rehetra ohatra toy ny Tekken, ny Mortal Kombat, ny Street Fighter rehetrarehetra. Dia amin'ny resaka Tekken indrindra ny tiako tsatoana, Tekken isika no tena anisan'ny misandratra. Ny communauté an'ny Tekken Madagasikara eto no anisan'ny tena matanjaka amin'ny resaka e-sport, amin'ny resaka jeux vidéo zany. Dia manana ny toerany ambonitsika amin'ny eto Afrika. Tenenitsika fotsiny i Kimi, i Nio izay championne teo, i Yondaime izay nanao ny inona moa izy ity Tekken World Tour. Hatreto aloha mbola tsy azo lazaina hoe mahavelona raha eto Madagasikara kanefa efa miezaka kosa ny olona, miezaka ireo club manome valikasasarana na hoe salaire amin'ny teny vahiny ho an'ireo joueur-ny ahafahan zareo mivelona amin'io sehatra io. Ary inoko fa any aoriana any tena mahavelona io satria ny any ivelany dia efa misy mivelona amin'io. Efa ataontsika hoe io ny asany, io ny fivelomany ary tena manamboly zareo amin'ny resaka. Io dia anisan'ny tena olana eto amintsika satria ny problème na serveur no matetika manilingilina ny mpilalao. Ny serveur matetika mampiasa ny Afrique du Sud, misy koa nefa ny VPN fa tena olana io satria tsy manana serveur propre atsika ny Afrika ankoatra ny Afrique du Sud zany. Dia enjana be io olona io resaka io resaka connexion internet io satria zay ny saika nampadisqualifie atsika tamin'ny FIFA. Dia nefa malgré an'izay resaka connexion internet zay resaka problème na connexion ping rehetrarehetra dia mbola tafiditra ao anatin'ny top 5 mondial isika amin'ny e-football. Zany hoe mahay miatrika zany ny gasy, mahay misadapta amin'ny problème. Dia imaginetsika raha ohatra tsika ka manana connexion stable sa tsara be
manana ny serveur antsika manokana dia vao may ho enjana. Zay ihany koa no mamarana ny kiroroka aloha zany tamin'ity anio ity mankasitraka feno atsika rehetra indray niaraka atao anatin'izay minitra vitsivitsy izay dia mino zay fa tsy saraka amin'ny MBS fahita lavitra nareo tsy saraka amin'ny radio 95.4 FM dia misy manantena fa mbola eo amin'ny herin'ny toy izao mametraka ny mandrapitafara soava tsara.